La 4G Batelma vous présente Ni Vavo. Labelcom, Labelcom, la référence en impression numérique, Manulchano Ni Vavo. Labelcom, la référence en impression numérique. Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, souk à vitre, très sincèrement. Ni fampalalamba baoirano ni soka vitre. Arafnat, miaraka amin'ny boky magique an'ny Blue Line TV, Manulcho anao ni fampalalamba bao. safidy tsara indrindra. pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres. Je te choisis Tilcor. Tilcor, Manulcho anao ni fampalalamba bao. différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanoratra taratasy misokatra ho an'ny sekretera jeneraly ny OIF Omaly Ousinary Fa ilay teratany vahiny nandositra ny fonjany teto Madagasikara tamin'ny herintaona. Taratasy izay maneho ny tsy fahatombanan'ny fikarakarana ny francophonie teto Madagasikara tamin'ny taona 1924 sy ny fanodikidinam-bola tamin'izany. Etokona manomboka rahampitso ny fikambanan'ny mpitatitra sy ny lehibe ny kooperativa amin'ny gare routière Maki raha tsy mivaly ny fitakiana izy ireo. Isan'izany ny fanalana ny fifanitso amin'ny ampahan'ny gare routière. Ahiny teraka aretina ny fivangonan'ny fako ao amin'ny toerana iray ao amin'ny commune Andorano Fotsy, tsy eken'ny mponina fandoran'ny fako eny an-toerana. Mitarana ihany koa izy ireo noho ny fivarinan'ny rano anatin'ny trano. Andro fahatelo amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena ao amin'ny taranja laotenisy etsy amin'ny Le Country Club a Ilafy. Nanjakandry miarzo sy andony izay andro fahatelo izay. Marisaka iraisam-pirenena atao anatin'ny roa andro no tokony anendry izay andibiny izay sekretera jeneraly ny tantana indray ny OIF ireo firenena mivondrona ao anatin'izany. Miteraka resabe ny fanohanan'ny La Frantsa nyilay teratany rwandaise Louise Mouchikouabo. Ny adidin'ireo avy hatrany. Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy izy dia anay tokantranonao amin'ny ity alina ity fotoana vaovao eto amin'ny Koltivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany any motsika ny vaovao dia nanoratra taratasy misokatra ho an'ny sekretera jeneraly OIF Omaly Ousinary Fa ilay teratany vahiny nandositra ny fonja teto Madagasikara tamin'ny herintaona taratasy izay maneho ny tsy fahatombanan'ny fikarakarana ny francophonie teto Madagasikara ny taona 1924 sy ny fanodikidinam-bola tamin'izany fotoana izany rarosona ihany. Nivoaka tamin'ny fanginany indray Ousinary Fa natera tamin'ny vahiny nandositra ny fonja teto Madagasikara tamin'ny herintaona. Nanoratra taratasy ho an'ny sekretera jeneraly ny OIF na ny Organisation Internationale de la Francophonie tamin'ny daty ny 10 oktobra 2024 tamin'ny Paris maneho ny fahitany ny tsy fahatombanan'ny karakarana ny fiaonana tampon'ny francophonie izay nototsaina teto Madagasikara tamin'ny taona 1924. Ohatra amin'izany ny tsy nahavitana hatramin'ny farany ny fanamboarana ny lalana tsara saotra Ivato. Ny tsy nahavitana hatramin'ny farany ihany koa ny village de la francophonie na ny village voara. Ny nanagejan'ny fianakaviana rajonary mampianina ireo fiarakodia raitra nampiasaina nandritra ny francophonie fantany voavidy izany fiaonana tampony izany. Nambarana anatin'ity taratasy ity ihany koa fa mbola manana trosa amin'ny tentina 9 miliara ariary tsy voaloha amin'ireo mpandraraha malagasy misy 930 ny fanjakana malagasy noho ny fanodikidinam-bola nataon'ireo mpikarakara iny fananatampany no totsaina teto Madagasikara tamin'ny taona 1924 iny. Ankoatr'ireo no resahany tao anatin'ity taratasy ity ihany koa ny tsy fahatomombanana nandrafetana nisy mpifidianana izay nininana tao araky ny nambarany Ousinary Fa hanomezana tombo manokana ny kandida rajonary mampianina hery izay filoham-pirenena teo aloha. Teo ihany koa
ny amin'ny raharaha fampitirana ireo samby mpanjono misy 300 tany fifanaovatsy ny fiaraha-miasa teo amin'ny agence malagasy de développement économique et de promotion des entreprises nosoloany raha tsy ferana ugatena sy ny fikambanana orinasa sinota Century Investment Development Co Ltd zay natrean'ny filoham-pirenena teo aloha raha Jonany Mampianina Hery roa andro monja ny tsy maintsy nametrany fialana amin'ny maha-kandida filoham-pirenena azy. Raha tsy aivana, ity teratany vahiny ho sinina arifana indositra mifonja teto Madagasikara ity tamin'ny herintaona dia nanambara afananome vola 7 alina euro ny ministry ny fitsarana malagasy tamin'izany fotoana izany sy 3 alina euro ny mpampanoha lalàna voalohany eto Antananarivo na ahafahany nandositra ny vonjy sy niala teto Madagasikara. Hatramin'izao tsy fantatra ny toy ny fanadihadiana na eny anivon'ny bianko na ny fitsarana mahefa natao tamin'ny raharaha ho sinina arifa io. Nisy tokoa ve satsia izany kolikoly izany. Santonany ihany tamin'ireo tranga aiaina ho kolikoly nandritra ny fitondrana teo aloha ihany ty raharaha ho sinina arifa ity. Mbola dalam-pianarana ny demokrasia Madagasikara izay no nivoatra nandritra ny famelabelan-kevitra narahana adihevitra izay nikarakarain'ny FES teny amin'ny Université n'Antananarivo nanomboka omaly ary nomtoy tamin'ity androany ity teny toerana io nasaina. Tsy mbola mahafeny demokrasia ary mbola lavitra ny lalana ho an'i Madagasikara raha izay demokrasia izay. Eny na voarakitra ao amin'ny lalam-pandrinana azy. Tsy fantatra mazavatra eto ny hoe demokrasia toy ny ahoana no miatra sy ampiarina eto amin'ny tany sy ny firenena. Hoy ny FES izay mikarakara famelabelan-kevitra arahina adihevitra eny amin'ny Université n'Antananarivo. Miompana amin'ny hoe Université de la démocratie sociale. Ao anatin'ny lalam-pandrinantsika dia misoratra ao ny demokrasia. Misoratra anatin'ny lalam-pandrinantsika hoe demokrasia no fototra iorenan'ny repoblikatsika. Mila isika mahafantatra inona demokrasia tadiavintsika. Inona demokrasia tiantsika ihainana miaraka. Zay anisan'ny antony lalaovan'ny FES ty iatsika momba ny demokrasia sosiala tia dia tia katso natao aty amin'ny université mba anehoana fa misokatra izy tia indrindra ho an'ireo tanora mpianatra. Natao indrindra hifanandrify amin'ny vanim-potoana ny fampielezan-kevitra ity famelabelan-kevitra arahina adihevitra ity ahafahany tanora misafidy ny amin'izay vinam-piarahamonina mety sy mifanaraka amin'ny voarakitra ao amin'ny lalam-pandrenana. Ka izany rehetra izany dia ifampiresahana indrindra amin'ny tanora mba azahoan'zareo mieritreritra hoe inona ny vinam-piarahamonina azahoany manantanteraka ny lalam-pandrenana io. Tsika koa anatin'ny fifidianana izao dia mety ataontsika hoe singa iray zany marodrefy iray ho an'ny tanora mba hijery hoe amin'ny fisafidianana ny foto-kevitra tiano hotoanana mandritra n'izany fifidianana izany. Nanomboka omaly nitoy tamin'ity androany ity ary hifarana rahampitso ao amin'ny amphithéâtre Andex ankatso ity famelabelan-kevitra arahina adihevitra ity izay ahafahany rehetra miaino sy mitondra ny fomba fijeriny anatin'ny Université de la démocratie sociale. Vaovaon'ny fampelezan-kevitra dia resy lahatra anoana ny kandida laharana faha-13 Andry Rajoelina ireo ben'ny tanàna miisa 25 ao amin'ny faritra Androy. Izy ireo izay samy milaza fa tsy misy olona afaka hitondra fampandrosoana eto Madagasikara afa-tsy Andry Rajoelina ihany. Mampiona Rakoto Arson. Manoana tsy misy fepetra ny kandida laharana faha-13 Andry Rajoelina ireo ben'ny tanàna miisa 25 mivondrona ao anatin'ny fikambanan'ny ben'ny tanàna any amin'ny faritra Androy. Milaza izy ireo fa i Andry Rajoelina ihany no vahaolana amin'ny fanavotana sy fampandrosoana ity firenena ity. Resy lahatra zahay satria zavatra tenen'ny président Andry Rajoelina dia tanteraka. Profony rehefa fonona ben'ny tanàna izy dia tsy nisy ny fitondrana na havita hôtel de ville io raha tsy président Rajoelina. Ary izy koa efa ny ben'ny tanàna dia resy lahatra zahay satria tsisy hanampy anay ben'ny tanàna eran'ny Madagasikara raha tsy président Rajoelina. Satria mahafantatra ny filany ben'ny tanàna izy satria efa ny ben'ny tanàna. Profony manaraka koa any milaza fa hoe korotiana voalohany ny fitiavana ny lehibe indrindra. Ary zay no maharesy lahatra anay hampandroso any Madagasikara izy satria manana vina maro izay no mahatanteraka anty Madagasikara ty izay no maharesy lahatra anay.
vahoaka 10 sy 2 hetsy arak'izany no miandrandra ny kandida larana fatelo amby folo any amin'ny faritra Androy iny. Fampelezan-kevitra dia efa mandeha izy ao satria izy resy lahatra ny vahoaka ny Androy efa mahay tady azy efa miandry mitongavanao président fa miandry ny vahoaka lina tehina hahitanao ny vahoaka ny Androy. Resy lahatra mihitsy satria izy tanora sady antenainy vahoaka antenainy indrindra ny tanora fa izy no havita any Madagasikara ary hahafaka ny fahasahiranana any Androy. Leo tanteraka ny fahoriana sy ny tsindry azo lena isan-karazany ny vahoaka, manentana ihany koa izy ireo ny amin'ny fampandaniana ny kandida izay toanany. Saika manohana ny kandida larana fahatelo amby folo Andry Rajoelina avokoa ireo vahoaka sy ny ankolafy-kely maro manerana ny nosy amin'izao fotoana ny fampelezan-kevitra izao. Anisan'izany ireo faritra maro izay efa antsidiany ny aloha sy mandritry ny fampelezan-kevitra izay nataony mampiona Rakotarsontra. Efa vonina tanteraka ny amin'ny fandaniana ny kandida larana fahatelo amby folo ny mponina ny amin'ny faritra avaratry ny nosy iny. Izy ireo izay mahatsapa fa nahavita betsaka tany an-toerana izy nandritra ny fitondrana teteza mita. Asa vitany Andry Rajoelina zegny izy koa amin'ny Ambilobe eto zay mbola malany izy 100% satria mba fa misy raha zegny nataony teo karaha ataonay zegny zay vahoaka ny Ambilobe eto agnisany afaka magnaprofo tsara fa izy tsara navandy taminay. Mety aminay ary zay mbola mangataka koa ny agnamboarana eto tampon-tanàna ny Ambilobe sy ny manginy fa indrindra ny lalam-Ambilobe maro koa vitany izy avy plasy. Fa tamin'ny fomba niavaka sy nakotrokotroka ihany koa no nitsenany vahoaka nantsiranana ny kandida Andry Rajoelina. Hita taratra tamin'izany fa nangetaheta mafy azy ny mponina tany an-toerana. Ankoatr'izay, manohana ihany koa ny avy amin'ny faritra andrefana any Anjozorobe sy ny manodidina ary manantena ny fijerena azy ireo manokana manoloana ny resaka tsy fandriam-pahalemana sy ny maro hafa izay hiaretany vahoaka any an-toerana. Mba engany mbo lany soamatsara Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina zay filohan'ny Repoblika. Amin'ny mahatanora azy moa dia eo koa izy satria mbola mahatsapa hoe mahanana didy amandraikitra izy eto amin'ity tany sy fireneny ity. Faharoa manarakarak'izay zany efa mba nisy ihany ny fitondrana kely teo amin'ny teteza mita nataony dia hitany vahoaka zany ary fantatry ny vahoaka ka noho izany naty zany azahay vahoaka ny amin'ny faritra fivondrona Anjobe amin'ny faritra andrefan'iny zany tompoka dia tsy mila tambiny mihitsy hoe karamaina vola vao hifidina ohatra ny ataon'ny atoko sasany ary zahay tsy miditra politika fa natonga anay resy lahatra amin'ity anoana an'ity natonga anay anao an'ity miaraka amin'ny président Andry Rajoelina ity zany dia le zavatra fantatra sy hitanay hoe asoan'le vahoaka. Izay any amin'ny faritra fa ho an'ny eto Antananarivo manokana mitohy hatrany ny fampelezan-kevitra sy ny fandresen-dahatra ary ny fanentanana ny mponina amita ny adidiny amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena ny fahafito ny volana Novambra izao. Mazava ny tanjona hoy ny IRD Avaradrano, izy ireo izay naneho ny fahavononana hatrany amin'ny fanohanana sy ny fampandaniana ny kandida larana fahatelo amby folo. Efa vonona mandrakariva zany ny mpiara-miombonantoka amin'ny kandida fahatelo amby folo. Androany zao tsika zao eto alakamisy miaraka amin'ny IRD Avaradrano, IRK Anambomanga sy ireo IRF manararoatra ny andro tsena zany maneho ny hevitra hoe lalana marina, lalana azozorana dia any amin'ilay olona manam-pitiavana, any amin'ilay tena fitondrana n'ilay fampandrosoana marina miaraka amin'ny président Rajoelina. Antenena fa aresy lahatra ny mponina rehetra ty amin'ny komina avaratra ty amin'ny komina Ambomanga ny ezaka ataon'ny IRD dia manantenatsika rehetra any an-trano any fa fanentana anatina ny namantsika zay mbola matotory ampandresy ny kandidatsika Andry Nirina Rajoelina. Izay ny amin'iny fa tsy nisongadina hatramin'izao ny tombony azon'ny Madagasikara tamin'ny andraisana ny francophonie andiany fa 40
tamin'ny taona 2024 mbola i Frantsa irery any nomboka ny 7 isanjaton'ny tombony fanatanterahana izany nanomboka androany kosa any Arménie ny fiorana atapony ireo firenena amin'ny teny frantsay andiany fa 17 Michela Narzoana. Ankoatra ny lalana izay namboarina noho ny fandraisana ny fihaonana ny tampon'ireo firenena mampiasa sy miteny frantsay andiany fa 19 ny taona 2024 lalana izay tsy mbola vita araka ny tokony ho izy tsy hita mivaingana ny tombontsoa azon'ny Madagasikara tamin'izany raha ny fanazavan'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana iraisam-pirenena. Hatramin'izao aloha raha jerevana ny tombony sy ny favoazana dia mbola tsy dia hita mivaingana loatra ny tombony izay nandraisantsika zany organisation internationale de la francophonie zany teto amintsika satria mbola mitrosa ihany zao tsika amin'ny AFD fotsiny raha tena hoe nisy zavatra hoe fitiavana amin'le firenena izay mikambana ao anatin'ny OIF tokony natao zay lazaiky teo gratuit daholo za zavatra zany mba misy apahany rehefa ty ampitomboana ny aide publique au développement en Madagascar sy ireo pays membres francophone ao anatin'io ny frantsay mbola tsy mahatratra 2% akory. Tsy ho an'ny Madagasikara ihany fa saika ho an'ireo firenena mpikambana rehetra zary lasa fitaovana enti mampiroborobo ny firenena frantsay no hita mivohitra. Fa ny olana kely dia ity ataon'ny frantsay lasa karazana fitaovana ny firenena ao anatin'ilay francophonie satria ny tena zavatra atao dia hiaro ny sotoavina frantsay valeur frantsay indrindra ny fiteny frantsay la langue française dans le monde zany era tontolo zao tsy nisy mihitsy tao hoe fiarovana ny ohatra ny atsika zao ndraisiko hoe ny fiteny malagasy era zao tontolo zao fa ny frantsay zany hoe raha te hijanonao ianao tokony mba hanolotra sosikevitra maro samihafa mba azahoanao tombotsoa zay le hoe gagnant gagnant. Raha toa i Madagasikara nandray ny fihaonana tamin'ireo firenena mampiasa sy miteny frantsay andiany fa 19 i Arménie kosa ny mandray ny andiany fa 17 fihaonana tapiny izay nanomboka androany filoham-panjakana miisa 420 no manatrika izany fihaonana tampiny izay hanaovana fividianana ihany koa ny sekretera jeneraly vaovao ny organisation internationale de la francophonie. Taorinan'ny fihaonana fa-70 CITES izay nitotsaina tany Russie tamin'ny fiandohany ity volana oktobra ity nankasitrahany ezaka izay vitan'ny Madagasikara amin'ny fiarovana ireo azo sarobidy ezaka izay mbola mila fanatsarana hatrany Rarsona Iandry. Notatery minitry ny tontolo iainana natao anaty fanambarana nataony fa nankasitrahan'ireo mpikambana eo anivon'ny CITES na ny comité permanent de la convention internationale sur le commerce international des espèces sauvages nandritry ny fihaonana fa-70 ty comité eratsam-pirenena ity ny fiandohan'ny volana oktobra lasa teo ny ezaka natao fanjakana malagasy amin'ny fiarovana ireo azo sarobidy eto Madagasikara. Na izany aza nefa hoy hatrany ty fanambarana avy amin'ny ministry ny tontolo iainana ity dia mbola misy ny ezaka tokony atao indrindra amin'ny fametrahana mpanara-maso tsy miankina isia mangarahara tanteraka amin'ny fitantanana sy ny anaovana ireo bolabolan'andramena miisa 24 alina izay nogiazy amin'ny fanjakana malagasy. Amin'ny voalohan'ny volana febroary taona 2024 no fotoana napetraky ny gouvernemanta malagasy anehoany indray ireo drafitra heverina anaovana ireo bolabolan'andramena nogiazana ireo. Lafy vaovao hafa kosa indray dia tokony manomboka rampitso ny fikambanan'ny mpitatitra sy ny lehiben'ny kooperativa ao amin'ny gara routière Maki raha tsy mivaly ny fitakiana izy ireo. Isan'izany ny fanalana ny fefanitso ao amin'ny ampahany gara routière Ionasaina. Nisy andian'olona maromaro tao amin'ny gare routière Maki Andotapenaka ny aliny alahady foalatsinainy teo ka nametaka fefanitso tamin'ny ampahatany ampiasain'ireo fikambanan'ny mpitatitra sy lehibena kooperativa ao amin'ny gare routière Maki raha ny fanazavana azo teo anivon'ny CPCTRV na ny collectif des présidents des coopératives de transport routier des voyageurs izay mitatitra amin'ny lalam-pirenena voalohany fa-4 ary ny fa-9. Itokony izy ireo manomboka rampitso raha tsy misy manala ny fefy raha ny fanazavana. Amma anpitatitra azy ny toerana dia mametraka an'ity banderole taorina ity zay mipetraka any amin'ny toerana misy azy tsirairay avy. 48 heures no menay an'izay olona na mean'io. 48 heures no menay an'izay olona kitikitika zavatra ao ambadika ao. Dikan'izay rehefa mipetraka i banderole io dia mitsatra avy hatrany ny asa izay atao ambadika ao. Ho anay ny 48 heures dia efa nanomboka omaly nametrahanay an'io. 24 heures zany midika fa avertissement. Feno 48 heures tonga dia raisinay fepetra
katina ny gararotera mampilaza nareo mpandeha ihany koa ny tenanay fa tsahatra zany ny asan'ny fitaterana rova tsy misy vahaolana aingana sy matotra ao anatin'izay 48 heures zay zavatra zay davilay dia tsotra kely agerenao amin'ny toetrany teo aloha ny tamboho. Mpandrayray iray no nahazo ny tandra ny fanadihadinana tao. Tsy fantatra kosa treto ny fotodrafitrasa ka saina atao eto amin'ity toerana ity. Raha fikojana sy fivarotana pièce ho an'ny fiara miasa eto amin'ny gare routière Maki Andotapenaka no tetikasa ny CPCTRV amin'ity faritra lasa ny mpandrayray ity. Andrasana ny fanazavana avy ao anivon'ny ministeran'ny fanajarinan-tany, ny ministeran'ny fitaterana ary ministeran'ny asa vaventy momba ity raharaha ity. Raha ny fanazavana azy teo anivon'ny CPCTRV nanomboka ny alarobia teo ny fepitona 27 nomen'izy ireo ny tomponantoka tamin'ny fanotofana sy ny famefena ny ampahatany ny gare routière Maki Andotapenaka ka hifarana anio alina. Mikatso tanteraka ny fitaterana manomboka raha-pitso raha tsy mivaly ny fitakina. Tapitra teo ny tapany voalohany vaovao anaraka dokavarotra isika aorinan'izay natantsika ny fitarainan'ireo mponina amin'ny fivangonan'ny fako amin'ny toerana iray amin'ny commune Andorano fotsy eo ihany koa ny vokatra eo amin'ny andro fahatelo amin'ny fifanana iraisam-pirenena eo amin'ny taranja tennis etsy amin'ny Le Country Club Ilafy rehefa avy eo ary. Je suis bien, mon argent est sécurisé. Je suis libre, tout mon argent est disponible immédiatement. Je gère mes comptes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je savoure la simplicité. Je profite de tout faire avec mon téléphone. J'ai du temps en plus pour les miens. J'adore chaque instant. Je suis gagnant sur tous les plans. Mvoul to Bank, Bank to Mvoul. Tout mon argent disponible à tout moment, gratuitement, où que je sois, pour toutes mes actions. Rendez-vous vite dans votre agence BNI. Mvoul, simple, immédiat, sécurisé. Godrej vous présente ses gammes de coffres-forts pour une sécurité maximale de vos biens. Fabriqués à partir d'acier épais très robuste et anti-corrosion. Fermeture sûre et ingénieuse. Étagères réglables en hauteur. Différentes dimensions disponibles. Testés par des laboratoires internationaux. Résistants au feu et au cambriolage. Leader en Inde en système de sécurité. Et présent dans plus de 45 pays. Garantie 1 an. Batimax. La qualité au meilleur prix. Pour tous vos projets de construction, de rénovation, Soka Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous propose un large choix sur les portes, fenêtres, volets roulants, rideaux métalliques, vérandas, vitres et tôles. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries en aluminium. Et retrouvez-nous au Salon de l'Habitat qui se déroulera au parc Forello Expo Tanzumba du 11 au 14 octobre 2018. Et bénéficiez d'une remise de 10% sur les menuiseries en aluminium et les volets roulants. Seulement au salon. Sokavi, très sincèrement, à votre service. Taloza rehefa hiantso mila mampiditra kody. Raha zany lafo be miantso indrindra makany amin'ny opérateur hafa ary mila lanina koa ny forfait raha zany manjavona tao ny crédit. Sao za efa bip tsy misy an'izany tsony tsy mila mampiditra kody ary zato dia efa afaka miantso mihoatra ny 2 minitra ary 10 segondra miala ny crédit miantso ny tambazotra rehetra zany 7 jours sur 7 na oviana na oviana. Bip ampiasaina e. Bip mora indrindra rehefa hiantso ny tambazotra izay tianao. Alefa saída. You're an unusual man, Mr. Byrne. You speak 7 languages. You're an athlete. You're more than up to the physical requirements of the job. What job? Since this war began, we have reason to believe the Germans are working on a fission bomb. The scientist leading the atomic program is Werner Heisenberg. We must get to him and find out how close the Germans are to a bomb.
Welcome to the OSS, Mr. Berg. Millions of lives at stake. A 5% chance of losing the war to a weapon like this, you do what has to be done. Vökatraroise space indray no horonan-tsara raha antsika anoalina eto amin'ny Cool TV. Tontolo ny fampianarana nanoizantsika ny vaovao dia ny zoma 7 oktobra izao no nivoaka ny valin'ny fanadinana baccalauréat ho an'ny Antananarivo. Raha ny fanazavana ny tompony andraikitra eo anivon'ny office du bac ary eo ampanaovana ny fanamarinana farany izy ireo amin'izao fotoana izao fanampanazavana. Hatreto moa zany efa vita daholo moa zany ny correction. Dia na ny saisie sy transcription sy saisie fa eo amin'ilay stade le vérification zany zao no tena ataontsika izao. Dia vinavinaina zany amin'ny alakamisy 18 octobre ny délibération amin'ny valo ety Akato zany. Ny fivoahany ny apitsiny iny ihany dia valika 19. Lafo vaovao hafa kosa indray dia ina hiteraka aretina ny fivangonan'ny fako amin'ny toerana iray ao amin'ny commune Andoranfotsy. Tsy ekeny ny mponina ny fandoran'ny fako eny an-toerana mitaraina ihany koa izy ireo noho ny fivarinan'ny rano anatin'ny trano. Miantarandriana eo. Tahaka izao ny setroka eto amin'ny toerana iray ety Andoranfotsy. Misavovona efa mbolana maro ny fako. Toerana izay itoeran'ny fako rehetra avy eto Andoranfotsy ato anatin'ny fotoana voafetra. Ny atraika amin'ny mponina manodidina nefa ny fandoroana ity fako ity sy ny tsy fanalan'izany. Ny anahy zany le doron'ny fako aloha voalohany indrindra le voalavo miparitaka eraky ny tanàna. Dia nefa ny antsika ao anatin'ny saison peste zao raha vao miparitaka voalavo miditra any an-trano rehefa avy eo mety ho sanatria raha ohatra mitondra peste le voalavo dia izay tokantrano hidiran'iny voalavo iny voalohany indrindra tonga dia azo ny aretina aloha azo setroka miparitaka be dia mihiboka ao an-trano daholo ny setroka rehetrarehetra. Dia ohatranay moa izay zao manana zazakely dia ny anazy ny zanako mikohaka. Io setroka be foana aloha tena mampijaly anay io. Ny fako tokony tsy hoe aty ampovoan-tanàna ety fa tokony any amin'izay toerana tsisy olona. Tokony trano itsakaiky itsy hitanao itsy dia io fa matetika foana izy io no may zany satria misy mandoro ohatran'izao dia sanandro fa hoe manondraka efa fandiminy. Raha ny fanazavan'ny mpiandry ny fako tsy fantatra mazava ny tena mandoro azy ireo. Zao mandrehatra afo izy dia mahandro sakafo izy mety mamo izy dia matory dia rano le afo. Tsy mijanona amin'ny fivangonan'ny fako sy ny aretina mety ho ateraka izay anefa ny olana ho an'ny manodidina. Tsy misy ny fivoahan-drano. Vokany varina any amin'ny tranon'ny mponina ny rano rehetra avy amin'ny tatatra. Ny zavatra ity zany tokony isy kanalina mihitsy zany ty lalana ity. Fa na ny olona ato mijaly na zay ary amin'ny tanànry divotry ny rano daholo ny tranona eo manontolo iny manodidina rehetrarehetra iny tsy misy misokatra mba mitaraina any amin'ny commune zay mitaraina any amin'ny fokotany zay tsy misy manoro zareo miditra ao an-trano. Divotra mihitsy zany eo an-trano dia mitsangevana amin'ny farafara ny salô. Nampanantena teo anivon'ny commune Andoranfotsy manoloana ity raharaha ity fa tsy haharitra ny fanariana fako eo amin'ny toerana. Ity toerana ity izay voalaza hanaovana tsena. Mikasika an'ilay fako io toerana moa zany teo aloha onaona be dia misy ny tetikasan'ny commune hanao tsena vaovao eo amin'ilany eo. Dia io tsy maintsy ny fitaovana moa zany ahafahana manolotra ilay onaona ao. Dia natao teo aloha izany ny fako satria ny fangay koa ilay lalana le fanaterana fako ny commune Nastro amboarina ny lalana eny manao pavé dia tsy afaka ny camion dia voatery tsy maintsy aloha izany natao le sady anotofana n'ilay onaona be eo. Tokony misy tokony efa nanomboka tamin'ny herinandro fa mihevitra kely ny atao fandamina samihafa. Mampametra-pantaniana hatrany anefa ny mikasika ny fepetra ho raisina. Izy feny fanotofa-tany raha toa ka efa nahatony teo anivon'ny ministera fanajariana ny tany fa azoan-dalana manototra tany. Inona no mety ho fiatraikan'izay? Hatreto andrasan'ny maro ny fepetra raisin'ny commune soroana ny loza mety ateraky ny fitobiana fako eto amin'ny toerana ity. Mbola latanjaja kosa ny ankizivavy eo anivon'ny fiarahamonina malagasy raha nambarany avy eo anivon'ny UNICEF. Sehatra maro anefa no efa mahaliana ny ankizivavy eo amin'ny fiarahamonina saingy tsy ampy ny fivelarana sy ny tosika azon'izy ireo amin'izany Michel Arnardo.
Sehatra maro no efa mahaliana ny ankizivavy latsaky ny 20 taona eo amin'ny fiarahamonina saingy tsy ampy ny fivelarana sy ny tosika azon'izy ireo amin'izany, ohatra amin'izany ny taranja baolina kitra. Malaza, mahafinaritra. Mafimafy. Nanomboka tamin'ny 2013 dia mahaliana anakah manovo baolina satria ilaina amin'ny fanatanjahantena mba salama sady tsara manao azy. Nenakah zany natao za manovo baolina dia lesiko amavivavaka. Mila matanjaka. Mila mafy. Tetika maromaro no ahafana mamaritra ny mahalatsa-danja ny ankizivavy na ny jeune fille eo anivon'ny fiarahamonina raha ampitahaina amin'ny ankizilahy. Isan'ny ohatra akaiky amin'izany raha ny fanazavaan'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny UNICEF ny resaka fianarana. Vitsy amin'ny ankizivavy latsaky ny 12 taona no manohy fianarana ny amin'ny ambaratonga ambony raha ampitahaina amin'ny ankizilahy. Ny ankizivavy zany eto amintsika satria ao ihany koa ny resaka ara-kultoraly, eo koa ny araky ny fomba amampanao dia mbola betsaka zany eto amintsika ny fahaverezanjony ankizivavy raha tsy teny zao hoe mbola vitsy ny ankizivavy miditra any an-tsekoly raha mihoatra amin'ny ankizilahy, mbola vitsy ny ankizivavy miakatra any amin'ny niveau secondaire mihoatra ny ankizilahy. Ny ankizivavy ny tena maro hiara-ny herisetra raha resaka herisetra ara-nofo zany, dia ny ankizivavy ihany koa no mbola maro ankizivavy manambady aloha loatra alohan'ny 70 taona na dia efa misy ary ny lalàna eto amintsika mandrara an'ilay hoe fanambadiana alohan'ny 70 taonany. Izay zany ohatra vitsivitsy maromaro afaka ilasana ny situation. Raha ny antontanisana avoakan'ny UNICEF ho an'ity taona 24 ity, ankizivavy iray amin'ny 4 no mandeha mianatra, iray amin'ny 3 no miteraka mialohan'ny 17 taonany. Amin'ny vehivavy 10 maty isan'andro eo am-piterahana, 3 no ankizivavy latsaky ny 12 taona. Eo ihany koa tahan'ny fanambadian'ny ankizivavy aloha loatra. Ankizivavy iray amin'ny 4 no manambady mialohan'ny 17 taonany. Ankalazaina andro 11 oktobra ny andro maneran-tany ho an'ny ankizivavy na ny journée internationale de la fille raha toka ny taona 2024 no nanomboka nankalaza izany ny teto Madagasikara. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray andro fahatelo ny fifananana RS-Pirenena eo amin'ny taranja lao tennis etsy amin'ny Le Country Club Ilafy. Nanjakandry Miarzo sy Ando izay andro fahatelo izay Henri Florio. Niditra tao anatin'ny andro fahatelo androany ny anjian'ny fahaenina amin'ny fifananana RS-Pirenena eo amin'ny taranja lao tennis. Amin'ny andro fahatelo izay miamafy hatrany ny fionana eo amin'ireo mpilalao toy ny mahazatra lalao roa no ny fanindran-dalana tao anatiny ity androany ity. Ireto avy ny voka-dalao. Fionana voalohany lalaon'olo-tokana Rado sy Miarzo tao anatin'ny 7-2 no nibatany Rado, ny fandresena tamin'ny alalan'ny isa 4-8 sy 4-8. Lalao ny fanindran-dalana tamin'izay hatrany ho an'ny olo-tokana sokajy lehilahy izay hatrany. Fianana teo amin'ny Ando sy Solona Tenaina nandrobaka ny fandresena i Ando tamin'ny 7-1 sy 4-3. Lalao faharoa indray kosa fianana teo amin'ny olo-tokana sokajy vehivavy, fianana teo amin'ny Finaritra sy Safidy Soa. Seta voalohany nitarika tamin'ny Safito no 4 ny Safidy Soa, teo amin'ny seta faharoa nitarika 4-1 i Safidy Soa nanoloana ny Finaritra. Mety ihany fa faute be izy nahatonga misy déstabilisé dia za zany nanao régularité fotsiny tsy nanao faute iny dia avy eo izy foana manao goal. Hatramin'ny organisateur country club izany hoe Joshua sy Dali dia misaotra ny coach kokoa ny soutenirana tamin'ny zavatra nataoko Idina sy Donné sy Robin. Olo-tokana sokajy lehilahy fifanandrinana teo amin'ny Andriantoavina sy Patrick tao anatin'ny 7-3 no niaonana izy mirahalahy reto izay niady tanteraka. Tamin'ny seta voalohany nitarika i Andritoavina tamin'ny isa 4-4, seta faharoa 7 an'i Patrick ary 10 an'i Andritoavina. Tany amin'ny seta fahatelo no nibatany i Andritoavina ny fandresena tamin'ny isa 4-2. Lalao fahatelo ho an'ny olo-tokana sokajy lehilahy
Seta roa no nibatan Jacob ny fandresena manoloana ny andro tokiny. Seta voalohany 9:02 ary seta faharoa 9:02 ihany koa. Fiainana ny fanindran-dalana tamin'izay hatrano ho an'ny olon-droa miaraka sokajy vehivavy. Fiainana teo amin'ny Nantenaina sy Zara ary Sarika sy Vity. Tamin'ny isa mazava tao anatin'ny seta roa no nibatan Nantenaina sy Zara ny fandresena. Seta voalohany 9:03 ary seta faharoa 9:02. Zany hoe match ny tsy fiverana hoe mora match ataony. Zany hoe zareo koa mahay fa zany hoe mila miconcentra foana ny expérience ao anatiny dia mila sy teo niveau koa ao anatiny. Dia izay konko efa niaraka tamin'ny Fed Cup dia efa fankafantatra konko izay angamba ny important be le communication anay dia ny à l'aise be izay roa miaraka dia izay konko. Lalao faefatra amin'ny double homme. Fiainana teo amin'ny Louis Florian ary Andro sy Miarzo. Nafana ary niady tanteraka ny lalao teo amin'izy rotonto. Lavon'ny ekipa malagasy ry zareo vahiny tamin'ny seta voalohany nitarika Andro sy Miarzo tamin'ny isa 7-9. Lalao ny fandrindran-dalana tamin'izay hatrany ho an'ny olon-tokana sokajy vehivavy. Fiainana teo amin'ny Faratina sy Miora. Lavon'ny Faratina tamin'ny seta roa Miora tamin'ny isa 9:03 ary seta faharoa 9:04. Ho an'ny lalao fahadimy izay namarana tsy andro fahatelo ity ihany koa teo amin'ny double dame. Fiainana teo amin'ny Rachel sy Elodie ary Yarnion sy Finaritra. Lavon'ny Rachel tamin'ny seta roa ny ekipan'ny Finaritra tamin'ny isa 9:03 sy 9:03. Olon-droa miaraka sokajy lehilahy indray kosa. Lalao teo amin'ny Antso sy Jacob ary Andro Toavina sy Andro Tokina. Tao anatin'ny seta roa no nibatan'ny Antso sy Jacob ny fandresena. Seta voalohany 7-9, seta faharoa 7-5. Itora-pitso ny andro faefatra eo amin'ny ity Tennis Open International. 24 ity lalao izay iona n'ireo kalaza miditra amin'ny ampahefa-dala ny fifaninanana izay tsy farana raha tsy ny alahady ho avy izao etsy amin'ny Le Country Club Ilafy. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia ato anatin'ny roa andro no tokony hanendry izay andimby izay ho sekretera jeneraly tantana indray ny OIF ireo firenena mivondrona ao anatin'izany miteraka resabe ny fanohanan'ny La France ilay teratany rwandaise Louise Mosiko Yabovo. Fanadidina. Androany no nanomboka ny fiaonana ny tampony ataon'ireo solon-tenam-panjakana miisa 720 mivondrona ao anatin'ny OIF na ny fivondrona n'ireo firenena mampiasa ny teny frantsay. Ankoatra ireo fanapahan-kevitra politika sy ara-diplomatika. Ao anatin'izay ihany koa no iandrasana ny fanendrena ny anaran'ny sekretera jeneraly vaovao hitondra indray ny OIF. Isan'ireo kandida amin'ny ity fiadiana ny anaran'ny sekretera jeneraly ny OIF ity ny ministra ny raharaham-bahiny ao Rwanda Louise Mushikiwabo, tanana ankavanana ny fitondrana jadona ao Kigali. Manana tombony ny tenany raha ny fanazavana no izy tohanan'ny La Frantsa sy ny vondrona afrikana ny tranga izay miteraka resabe ankehitriny. Kandida fandrony ihany koa Ramatoa Michael Jean, kanadiana, izay efa nahavita mandat iray. Nandritra ny fiaonany tamin'ny Paul Kagame tany Rwanda no nanamafy Emmanuel Macron fa tsara kokoa raha misy vehivavy afrikana tonga sekretera jeneraly ny OIF ka hanohana azy a. Ratsehivina nefa somary nienjandroa ny tady eo amin'ny fifandraisan'ny Paris sy Kigali. Ny demokrasia ao Rwanda izay tsy mipetraka araka ny tokony ho izy no ny fanjakan'ny jadona nanomboka tamin'ny nandraisan'ny Paul Kagame ny fitondrana tamin'ny taona 2017. Ratsehivina fiaonana tampony 720 ny tany miteny frantsay ity hatrehina ny Erevan Armenia ity. Andrasana treto ny fivoahany ny anaran'ny sekretera jeneraly vaovao ny OIF. Dia izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity saorana ianao nanaraka izany saorana ihany koa ireo any amin'ny faritra ireo manaraka ny vaovao Ankolo TV amin'ny alalan'ny DSTV Antsirano sy TNTV Fianaratsoa. Soava tsara atao.
Chez Batimax, composez les couleurs de votre choix avec la peinture Trix. Narainao teo ny fampalalambavao miaraka tamin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Arofinaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV. Narainao teo ny fampalalambavao miaraka tamin'ny Tsara indrindra. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soca vitre, tri sans serment. Ny fampalalam-baovao niarahanao tamin'ny Socavitr. Labelcom, narainao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Labelcom, la référence en impression numérique. La référence en impression numérique. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.